Sehatra ny fampianarana ambony indray kosa rehefa nisy ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana ny arahan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ary ny syndicat-ny mpampianatra mpikaroka efa niravina ny olana mahakasika ny fitazomana ireo mpampianatra mihoatra ny 80 taona raha toa ka mbola ilainy ny fampianarana izy ireo mbola ao anatin'ny fampidiniana tanteraka kosa nefa ny mahakasika ny tambokarama nreto mpampianatra mpikaroka ireto. Efa noekena tamin'ny fampidiniana ny arahana tamin'ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona anivo ny CSS ny mikasika ny fitazomana ireo mpampianatra mihoatra ny 80 taona ary hita fa ilainy ny fampianarana ambony hoy ny minisitra misana fampianarana ambony sy fikarohana siantifika Ramatoa Rasoazananera Monique. Mbola andalam-pandiniana kosa hoy izy ny mikasika ny fitakiana ny tambokarama samihafa izay tanterahan'izy ireo. Resaka nataonay dia maintien hoe hatrany firy tsy voakasika iny resaka iny hoe afaka manao mampianatra hatrany amin'ny misy texte fera zay karaha every zareo fa hoe zay no voakasika fa tsy voakasika zay ny andamin'ny teny zay dia mbola andalam-piresahana azy amin'izao fotoana izao fa tsy tonga dia hoe azy fa andalam-piresahana azy zay. Voahaja ny fepitaona 7 andro no faharitana fanantanterahana ny asa fanarenana ny trano fonenan'ny mpianatra ao amin'ny université ny Tomasina. Ary efa misy manara-maso azy président ny université vao tonga teo omaly tao amiko tao Brome afaka omaly maraina dia milaza fa mandeha ny asa ary antenaina fa atratra'le za moa zany mbola hidinana ny herinandro avy eo satria tsy maintsy jerena koa zay ny président ny université zay tena tompo-toerana moa zany tena tompony ny andraikitra ao no nilaza tamiko fa mandeha ny asa amin'ireo cité le namboarina nazo ireo namboarin'ireo ka antenainay fa efa manomboka nefa ny fampianarana efa nanomboka ny fampianarana fa efa nanaiky na ny ray aman-dreny na ny mpianatra fa tsy maintsy tomboka ny fampianarana mba tsy asiany année blanche zay nieritreretin'ny olona fa zay nefa tsy nieritreritry za fa hoe tsy maintsy amboarina ny toeram-ponenana fa ny fampianarana manomboka dia antenaina fa efa nisy délai efa nisy fetrandro moa hoe tsy maintsy avitanan'ireo asa ireo. Efa mizotra miandalana ny fametrahana ny rafitra LMD eny anivon'ireo université ny ministera amin'izao fotoana izao araka ny fanamarindra madoministra ka isany amin'izany ny fampitaovana sy ny fampidirana ny connexion internet.